Miarahaba antsika rehetrarehetra. Androany antsika hianatra fomba maromaro vitsivitsy izay fanaovana partina batterie ao amin'ny sonara. Izany hoe avantagen'ny fampiasana sonara aloha no resahantsika amin'ilay izy fa za tsy manakana anao mampiasa logiciel hafa fa hitantsika hoe inona daholo ny avantagen'ilay izy amin'ny sonara. Nanao contrôle N izany hoe nouveau projet dia niditra ao amin'ny insérer instrument virtuel dia haka instrument virtuel anankiray izay safidiko fotsiny dia haka batterie anankiray ato live kit ao amin'ny M audio drum and bass rig dia canal 3 dia tendraiko aloha hoe efa ho tsara ve le lasa basse izy zany. Canal 3, canal 4 ok. Voalohany rehefa hitendry batterie ao amin'ny sonara zany izany hoe rehefa hanao batterie, rehefa hanao arrangement na ohatrohatr'izany dia atao daholo ny préparatif rehetrarehetra, omanina ny tempo dia ohatran'ny logiciel rehetrarehetra ihany dia tendrena amin'ny clavier. Izay aloha zany fomba voalohany indrindra, tendrena fotsiny aloha. Izay ilay izy raha ohatra hoe partirana clavier no anaovanao anazy dia corrigena, modifena araka izay itiavanao anazy raha ohatra ka ilaina. Faharoa tsy manana clavier ianao fa zatra mampiasa Fruity Loops dia cliquenao ilay piste midi, tsy ilainao intsony ny aromena ny piste, ilay numéro de piste cliquenao dia miditra aty amin'ny vue séquenceur pas à pas na eto amin'ny barre d'outil eto efa misy anazy koa io izy io dia miverina indray ianao dia atao play. Dia vao cliquenao amin'ilay note dia manao scroll ianao dia mampiakatra na mampidina vélocité. Dia raha cliquenao double amin'ilay note dia lasa double koa ilay note, izany hoe rehetra manao flamme prang. Dia na cliquer koa eto dia miregle an'ilay vélocité au plutôt naturel ilay izy. Efa vita iny dia fermeko ilay fenêtre ilay séquenceur pas à pas ity ilay zavatra nataontsika dia tohizatsika fotsiny dia raikitra. Iny faharoa. Fahatelo, ohatran'ny ahoana indray manao batterie amin'ny sonara, cliquenao ihany ilay piste midi, numéro de piste dia manao piano roll dia zoom antsika contrôle droite, contrôle gauche, contrôle haut, contrôle bas dia maka
outil pinceau pattern sonara 8.5 midina ihany misy an'ity fa koatran'izay tsisy ny x1 x2 x3 zany tsisy an'ity sao dia mieritreritra antsika hoe misy an'io any. Dia mandray ohatra antsika hoe mandray kick and snare pattern dia maka funky 3 dia manomboka amin'ny mesure fotsiny amin'ny tendra. Ok, dia maka Charleston indray azo a, dia maka funky indray a, enotsika amin'izay le cadence. Asitsika roulement anankiray supprimeko ity a, dia maka kick and snare pattern funky fill dia ok, dia maka tom indray a, tom pattern funky fill dia maka Charleston atao amin'ny cymbale lato funky fill. Ok, raikitra amin'izay ary ny écoute a. Inny fatelo faefatra manoratra noty amin'ny alalan'ny crayon, maka outil crayon dia tsapainao fotsiny aiza misy azy a, ohatran'ireny amin'ny séquenceur pazapà ihany, dia lecture dia ohatran'izao. Ok, dia mametraka noty tsirairay indray ato azafady, metraka noty tsirairay indray a, tegna dia ok ok dia ampiakarina kely a, dia régleko ny vélocité an'ilay izy rehetra sélectionneko amin'ny alalan'ny outil sélection, dia maka crayon indray a, dia aty ambany indray no ataoko ohatr'izao. Ok, nahavita partina batteritsika. Ohatr'izay ny fanaovana batterie aty amin'ny Sonara. Sira fa mety nanampy anareo ihany ilay izy teo a. Raha misy fanontaniana dia afaka alefa message aminahy ihany ilay izy, saotra tompoko.